tolorana ny araby anao tompoko lasy tovavy manaraka tsy tapaka ny fahita lavitra matv indrindraindrindra ao anatin'izao vaovao antsaritsika izao asainam-panajana araka izany ihany koa ianao any tokantrano any anaraka hatramin'ny faran'ireo vaovao zay voaray ny mpanao gazetitsika tamin'ity androany ity isan'ny mbola misongadina ary tsy afaka ambavan'ny maro aloha hatreto ny mahakasika ny fanatotosana ny fianabia nasionaly mahakasika indrindra ny fampihavanam-pirenena izay nototosaina teny misisy ivatony herinandro lasa teo ka ny sabotsy lasa teo noho ny farana tamin'ny fomba ofisialy hoentina misimisy aminao ny akon'izay fampihavanam-pirenena izay tsy adino ihany koa nefa ny mitondranao ireo vaovao samihafa izay tokony ho fantatra sy voango ny mpanao gazetitsika tamin'ity androany ity mahakasika izay fampihavanam-pirenena izay vatrerandreo isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao nasongady ny pastora Rasindra Asina Lala filohan'ny FFKM nandritra ny fanambarana azy nataony teny misisy vato androany fa atsangana ny komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena teo jerentsika ary ny sary netiny Christian Rakotondramanga amin'ny fandrehetiny Lova Ramanatsoa. Atsangana ny komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena isan'ny nasongadin'ny pastora Rasindra Asina Lala filohan'ny FFKM zany nandritra ny fanambarana nataony tetsy amin'ny CCI vato taorian'ny fanaovatsonihy tampomba ofisialy ny fehiny sosikevitra naroson'ireo mpizaika ary nivoaka ny sabotsy lasa teo dingana ray tokoa ny vita teo amin'ny fampihavanam-pirenena. Fanfahafahany zany dia lavana anakay izay misokatra apivotra ho amin'izany fampihavanana izany araka ny fanazainay tsy hoe farana na vita teo hoe ny fampihavanana tsy mbola farana ny fampihavanana efa misy ny miama fa mbola maro koa miasa zay mianatra mbola maro miasa zay mianatra avy mahatonga hoe laladavitra izany miasa fampihavanana izany ny fiangonana moa dia fampihavanana dia misy manakarivo ary mitoy io manavery Kristy satria raha sy mampiavana tso ny fiangonana dia tsy misy ilana azy eto tany ary tsy misy ilana azy koa ny teny Kristy sy ny soratra masina ka dia asa mitoy zany ny fampihavanana izay ataon'ny fiangonana ary tindena ray zany izay notarian'ny FFKM mihitsy fa asa mbola mitoy. Ho an'ny fiangonana dia Andriamanitra no herim-panatanteraka ny fampihavanam-pirenena ho hiatrany ny pastora Rasindra Asina Lala filohan'ny FFKM mikasika ny hifandravana ireo androm-panjakana dia laza ty tompon'andraikitra ty fa sosikevitra ny natao soni fa tsy misy fanapahan-kevitra nivoaka akory taorian'izay ezaka izay dia tsy misy tsony ny andany sy ny ankelany fa iray avokoa ireo mpifanandrina teo aloha nilaza ihany koa ny FFKM fa vita ny andraikiny fa anjaran'ny komity mpanaramaso sy ny fitondram-panjakana no mandray an-tanana ny hidingana manaraka eo amin'izany fampihavanam-pirenena izany.